Vehivavy Mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotosa sy mpanolotra Marthe, Hervée. Tenin'ny tompontsika ato amin'ny Deotonomisy 9:20 andininy 9 no anomboantsika izao fandaharana izao. Deotonomia 9:20 ny andininy 9. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. De tandremo ny tenin'izao fanekena izao, ka araho mba hambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. De tandremo ny tenin'izao fanekena izao, ka araho mba hambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Izany no afatry ny tompontsika rahavavy, ary dia anompanantsika ny dinidinika amin'ny dianio ity. Jesosy asando troavo ny anarana mpanjakako, ary tio isaorana mandraky izay anao. Jesosy anjara lovako eto an-tany sy ratry izay anao, ary ianao irery no an'ny tompotompojo. Jesosy ny foko feno fitiavana tolotro anao, ary tefeo amboary tompo ahay tito anao. Eny fantatro mampitiavana manolotray manolitiavanao. Jesosy isaorana mandraky izay ianao. Notoloranao fitiavana marina mandraky izay, aina no nafoinao ho takalo ny tenako izay meloka. Efa tompony tompo ianao, nandao ny lapanirainao, kanefa sanaka malala sady maminy. Tenidina tety anao, isedra fahafatesana, isolo isato fameloako. Nefa tompony tompo ianao, nandao ny lapanirainao, kanefa sanaka malala sady maminy. Tenidina tety anao, isedra fahafatesana, isolo isato fameloako. Ny foko feno fitiavana tolotro anao, ary tefeo amboary tompo ahay tito anao. Eny fantatro
fitiavana manolotray fitiavanao Jesosio isaurana mandrakizay yana tsy zovina amitsika ny feony Adeline ny kalon'izay hira mitondra lohateny hoe asandratro avo izay. Raha mijery isika ny fiainantsika isan'andro ny fanirininy tsirairay avy dia ny hambinina mandraka rifa amin'izay rehetra atao. Zay no faniritsika. Sa ahoana hoe ianao rahavavy? Tsy zany ve ny ritsika? Ary ny zavatra manaitra dia manome lakile mba ahatanteraka izany ity tenin'Andriamanitra izay atolony atsika eto ity. Hoy izy hoe de tandremo ny tenin'izao fanekena izao ka araho mba hambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Azonao an-tsaina ve rahavavy zany hoe hambinina amin'izay rehetra atao? Miteraka ianao zaza tena feno fahendrena, feno fahalalana araka ny tena nanindrinao azy, tsara tarehy, tsara bika ndray, mamboly ianao donga ery ny vokatra, tena hitanao mihitsy hoe miavaka noho ny an'ny hafa, miompy ianao andray mahavanona fatratra ka amin'izay rehetra atao anie. Raha ataontsika hoe manana taksi ianao hoadray, mety tsy mahita mpandeha angamba ny sasany, fa ny ianao tsy maharaka mihitsy aza. Zay rehetra atao hambinina avokoa, mivarotra ianao, tsy maty antoka fa tena mahazo tombony tokoa. Mahafinaritra zany rahavavy sa ahoana hoy ianao? Hitako ery ianao miatokatoka de mitsiky kely. Marina fa ilayntsika izany rahavavy, tena zany mihitsy zay fanambinan'Andriamanitra izay sarobidy. Tandremo kely aloha eto aloha de milaza aminao hoe tandremo kely. Fanambinan'Andriamanitra hoy ilay tena fanambinana izay, fa tsy izay kosa aloha, tsy fanambinan'Andriamanitra kosa aloha le hoe makavadin'olona de lasa manan-karena be. Tsy izany ka mipakavadin'olona ane rahavavy, tsy tafiditry ny fanjakan'ny lanitra araka ny hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 9. Korintianina voalohany toko 9 ny 7:7. Zao ny vaky ny teny manao hoe motsy fantatrareo va ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahany ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona
sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tsy avy amin'Andriamanitra reny arena azo avy amin'ny tsy mariny reny le akoso-bolamena tolotry Satana mba ahatonga anao ho potika tanteraka, aza mandray an'ireny tsy izy reny. Ary tahaka izany koa, misy ny sasany mangalatra ao am-piasana izy dia lazainy fa hoe fitahian'Andriamanitra izany ataony izany, angalariny daholo izay azony angalarina rehetra. Mety manan-karena vetivety eo izy, fa tahaka ny asidra reny, tahaka ny asidra izay asitrika ao anaty paosy. Loka aloha le akanjo tapenan'le paosy, dia meloka indray ny atin'akanjo, loka hatramin'ny kibo. Raha mbola mitazona an'izany, zava-doza izany. Ary tena zavatra mahatahotra ny ho azona ny tanan'Andriamanitra velona. Hoy ny teny eo amin'ny Hervée 10:9-30. Ka milaza aminao rahavavy, tsy mety reny, tsy fanambinan'Andriamanitra reny. Andeha ataontsika hoe misy koa lehilahy ato ambadikato manotohana rabola, mijangajanga aminao, donony amin'ny telefony ianao, dia ohatrany hoe mbola manako hoanina, vita daholo ny sitrapoko rehetra. Zava-doza izany rahavavy, tsy fanambinan'Andriamanitra izany fa famitahany devoly. Aoka hianavaka ny zavatsoa, hiala amin'ny zavapoana isika. Fa izany ilay nambarany Tompo ao amin'ny Jeremia 10:7 hoe raha manavaka ny zavatsoa, hiala amin'ny zavapoana ianao dia hosolom-bavako. Izany mihitsy ny etson'Andriamanitra antsika. Ary raha solom-bavan'Andriamanitra izany ianao, dia hoy ny teny eo amin'ny Hervée 9:10 hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay asehonareo. Raha nanompo an'Andriamanitra ianareo sady mbola manompo ihany, tsy mba tsy marina nadino an'izany Andriamanitra. Ka hoy aminao hoe okitsika tena anaiky ny tolo-tsain'Andriamanitra. Mividy lafo mihitsy ny olona rahavavy mba ahazahoana fahombiazana. Tena misy tena mividy boky lafo be, misy tena manao fikarohana lalina be mba hahatonga ny hoe hambinina amin'izay rehetra atao. Tsy vitsy anefa no voafitaka ao anatin'izay, satria Satana dia efa tsora fantatsika fa mpamon'olona hatramin'ny voalohany izy. Dia inona ny ataony ozy ianao? Mamitaka ny olona, mamitaka ny olona.
okitsika tsy anaiko voafitaky satana fa ahatsiaro kosa izay efa nataony Jesosy Kristy tamintsika. Izao dia manantena fatratra ny famindram-pony. Haleluia, tena tiako sy mamiko izy. Izany no vaovao mahafaly, na dia ratsy aza ny tenako sy tokony jaly. Teno tsy aviny sinovonjeny za taminy rany izay nalatsany satria efa izy nateneko atompo ka tsy atakaloko satria efa voasoratra hoay ny teny fikasany izao dia manantena fatratra ny famindram-pony. Haleluia, tena tiako sy mamiko izy. Jesosy Kristy no efa nanam-pirofo ny fitiavany tamintsika. Araka izay irany Siloama teo zay, mitondra ny lohateny hoe satria efa
tiatsika hatramin'ny voalohany izy ary tiatsika hatramin'ny fa azo antoka tanteraka izy. Okitsika tsy hivezivezy eto seroa mitady ny lakilehan'ny fanambinana. Betsaka ny makany amin'ny mpimasy mitady an'izany. Ao kanefa ho tsarovanao rahavavy. Ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Deutéronomie 7:20 vakiko aminao indray ny 10 hatramin'ny 12. Aoka tsisy eo aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fakatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masim-bava, na mpanadina amin'ny manao azo tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetany eo mason'i Jehova zay rehetra manao zany zavatra zany. Aza amin'ny fahavetavetany zany no androahany Jehova Andriamanitra ao azy eo anoloanao. Aoka ho tanteraka amin'ny Jehova Andriamanitra ao ianao. Zany ny tenin'ny Tompo. Fa ireo firenena izay efa horoahanao ireo izy dia mihaino ny mpanandro sy ny mpanao fakatovana. Fa ianao kosa tsy navelan'i Jehova Andriamanitra ao anao izany. Tsy hiaino ny mpanandro sy ny mpanao fakatovana tsika araka izany tenin'i Jehova Andriamanitra izany. Fitakireny. Noho izany, okitsika tsy eritreritra hoe ny anambinana tsika dia andeha hikarakara vatana any amin'ny mpiskidy, any amin'ny mpanandro sy ny mpanao fakatovana. Tsy mahasoa antsika izany. Aoka ho tsarovantsika fa mpamitaka Satana, mpandainga izy. Okitsika atoky an'Andriamanitra tanteraka. Ka rehefa miteny Andriamanitra hoe tsy tokony atao ity, tsy mety ity, dia amin'izay fotoana izay, na dia tsy takatsika aza ny antony, dia tsy hidrikina isika hoe fa maninona kosa, fa atokitsika hoe zay zany ny mahasoa matoa ampanaovin'Andriamanitra. Mandrakariva asa ianao na mahamarika an'izay fa anisany mahatonga ny ankizy tsy mankatoly hoe tsy fantany ny anton'le zavatra andrarana azy. Fa isika ao anatrehan'Andriamanitra dia tsy tokony ho toy izay. Tokony atoky an'Andriamanitra tsika. Raha izao zao zaza kilasy 7, classe de 7e, anontaniana hoe firy ny velaran'ny rectangle anankiray. Dia hiteny izy hoe ny lavany ampitombona ny sakany. Raha anontaniana hoe fa maninona ny zany, dia amin'izay fotoana izay tsy ho hainy mihitsy ny hamaly anao hoe fa maninona. Hiteny angamba izy hoe zany no nampianarin'ny mpampianatra anay, zany onjo, zany ny marina. Zany hoe tsy andalina izy hoe taiza ny pohirana io raikim-pohy io, satria tsy mbola takatry ny sainy zany, fa manaiky izy hoe izany ny fikajy ny velaran'ny mahitsizoro rectangle. Dia ampiasainy izay, dia mahazo isa tsara izy rehefa mampiasa an'izay, rehefa mahay mampiasa izay. Takizay koa ny tokony andraisantsika izay ampanaovin'Andriamanitra antsika. Be ny zavatra tsy takatry ny saintsika, tsy takatry ny fieritreretantsika, tsy takatry ny fahalalantsika, satria efa nambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:7-8 hoe sombitsombiny ny fahalalantsika.
noho izany rehefa tsy mahatakatra an'le izy tsika, ny tokony ataontsika fotsiny dia izao: manaiky. Iteny tahaka an'le zaza teo hoe zany lazay ny mpampianatra anay, ary ny mpampianatra antsika dia Jesoa Kristy. Ka rehefa miteny izy tsy tokony atao ty, dia tonga dia manaiky. Rehefa miteny izy sakana ny ty lalany ty, tsy akany ianao, dia tsy lozanao mitomany dia tsy omeny Jesoa mihitsy io lalana io, nefa io mba iriko. Fa mahay matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Zany no tokony ataontsika. Dia nio tsara rahavavy fa ny lakile atolotry ireny boky samihafa, torohevitry ny manam-pahaizany sy ny sisy ireny, avy amin'ny fahalalana sombitsombiny eny ireny. Fa ny tena mahalala antsika dia Jehovah Andriamanitra, araka ny teniny ao amin'ny Jeremia 7:2-10: zaho izy mahalala ny hevitra everako anareo dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Zaho izy mahalala ny hevitra everako anareo, hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Ary rehefa Andriamanitra miteny hoe mahalala, dia tsy fahalalana sombitsombiny izany fahalalana izany, fa fahalalana tanteraka, fahalalana tsika tanteraka. Isika tsy mbola mahafantatra ny tenantsika mihoatra no Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra na dia ny volondohantsika aza dia voaisany isa-tsegondra. Io volondohantsika io misy mandrakariva ny maniry, misy koa ny miongotra. Tsy ampopozinao akory dia niongotra indray le anankiray. Miongo anao dia iny misy firiny lasa indraindray. Dia hitanao koa ary melava, mitombo. Fa fantatr'Andriamanitra io, hainy tanteraka. Ianao nga zao malala anisan'ny volondohanao ao? Tsy mahalala ianao. Fa Andriamanitra mahalala. Dikan'izany hatramin'ny atsipiriany amin'ny fiainantsika, tsy misy very amin'Andriamanitra na dia kely aza. Fantatr'Andriamanitra daholo ireny. Zany lazaiko ianao, fantany amin'ny atsipiriany. Ary ny fahalalany antsika dia mihoatra noho ny fahalalantsika ny tenantsika. Noho izany izy ny tena afaka manome atsika ny lakilean'ny fanambinany antsika. Mila miankina amin'ny tanteraka isika, mila matoky azy. Ary zany eny ny mampalahelo amin'ny olona, mikarokaroka an'izay azahoan'ny fanambinany etsy zero, nefa jereny fotsiny ohatra ny tanina lavona ny baiboly izay manoro azy izany lakilen'ny fanambinana izany. Ary misy dia miaino fa miaino fetsy marenina. Rahavavy, raha tena raisitsika nefa ty tenin'Andriamanitra ty, dia andao nge jerentsika ilay voasoratra ataon'i Jakoba. Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany ny 5:20.
hoy izy hoe fa zay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiainy manadiny fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany zany olona izany. Ho sambatra amin'ny asany zany olona izany. Zay ny lazay ny tenin'Andriamanitra. Mahatsiaro fahasambarana ianao satria nahoana? Hambinina ianao mahita vokatsoa ianao. Manahoana zany le hoe miasa nandritry ny hafiriana kanefa dia avy eo tsisy ninninina. Mafy zany, malahelo rehefa ohatr'izay. Fa sambatra ianao rehefa injay tena hoe mahita vokatsoa, hambinina amin'izay ataonao. Ary dia mbola hitantsika eto indray hoy ny teny hoe zay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiainy manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany zany olona izany. Zay ny lazay ny tenin'Andriamanitra. Mila mandinika zany tsika, mila mandinika io tenin'Andriamanitra io, mila mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary mila mankatoa izany sitrapon'Andriamanitra izany. Izay no anambinan'Andriamanitra antsika. Izay no lakilean'ny fanambinana eto amin'ity tany misy antsika ity. Manahoana rahavavy ny fankatoavana izany? Mila ampiarina le izy. Izao ny zavatra mampalahelo. Ambin-javatra voalohany indrindra ho an'ny olona maro ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Asendra manam-potoana. Tsy atakalo ny sasany amin'ny fikarakarana sy fikojakojana ny tarehany sy ny bikany sy ny ohony sy ny volony. Tsy atakalo ny an'izany ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Rahavavy, aoka ho tsarovantsika ilay teny ato amin'ny ohabolana 2:30. Ohabolana 2:30 andiny ny 30 manao hoe fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ihany no hoderaina. Ho antsika vehivavy mihitsy anie zany teny zany. Magaga fa tsy nomen'ny tompon'ny lehilahy zany teny zany, fa isika vehivavy no ny teneniny manokana. Tsy ratsy akory ny fikojakojanao, ny tarehy sy ny bikanao, ny hohanao sy ny volonao. Saingy izao ataovy zava-dehibe lavitra noho izany ny famakianao ny tenin'Andriamanitra isan'andro, mba azonao manaraka tsara izay lazain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao. Ary aza miteny hoe efa fantatro io, efa haiko io, mandainga amin'ny tenanao ianao raha izany, mamitaka ny tenanao ianao raha izany. Fa tsy misy amintsika ny tena hoe mahay tanteraka io baiboly io, na iza milaza azo nianatra n'io baiboly io, tsy afaka ilaza hoe mahay tanteraka an'io. Fa mbola mipetraka ny teny hoe sombotsombo ny fahalalantsika. Miantso antsika ny tompo
isan'andro amaky ny tenin'Andriamanitra, iaina ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra misy koa amin'izao tsika miteny zao de betsaka ny rainy mianatra n'le baiboly, akana diplôma, akana mari-pahaizana, sainginy hoe ampiarana azy eo amin'ny fiainana. Vitsy ny manatanteraka izay. Misy aza moa milaza manam-pahaizana mihitsy amin'ny fahalalànan'izy io, kanefa de miteny hoe fa nga io azo ampiarina eo amin'ny fiainana, tsy azo ampiarina eo amin'ny fiainana io. Ho anazy zany rahavavy rehefa tsy te ho hambinina ianao amin'izay rehetra ataonao de manaraka n'izany teniny zany hoe tsy ampiarina eo amin'ny fiainana io. Fa raha te ho hambinina ianao araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika teo de izao, araho ny tenin'Andriamanitra, mankatoavan'Andriamanitra, manekeny ho tantanany, manekeny tolotsaina avy aminy. Zava-dehibe loatra izany hoe faneketsika ny tolotsaina izany. Zava-dehibe zany. Aokitsika ho mpankatoa any Jesosy. Ary tsy eritreritra ny tenantsika hoe fantatro izay ataoko. Petsaka mieritreritra ohatr'izay koa. Zay efa mahalala an'izay ataoko. Tsy zany. Mbola veriko aminao ihany sombotsombo ny fahalalantsika. Mangataka aminao. Ataovy zava-dehibe aminao ny hoe manara-dia any Kristy. Ka ilaza ianao miaraka amin'ny 4F hoe anaraka azy. Izao no misafidy de tapa-kevitra ho anaraka azy. Tsy misy antery, tsy misy didy, amin'ny fo izao anaraka azy. Raha izao no misafidy de tapa-kevitra ho anaraka azy. Tsy misy antery, tsy misy didy, amin'ny fo izao anaraka azy. Raha izao sy ny akonakody anompo ani Jehova kaninonina omena hoay aleko ihany manompo azy. Raha izao sy ny akonakody anompo ani Jehova kaninonina omena hoay aleko ihany manompo azy.
Anaraka azy zay tokoa no tena zava-dehibe amintsika ka treffa nonikaro an'iny ira mitondra lohateny hoe anaraka azy iny ary de ambarako aminao hoe tena zava-dehibe ny hoe manaraka ny tompo tokoa eo amin'ny fiainantsika. Hitanao le tenin'Andriamanitra teo, averiko vakina kely aminao tao amin'ny Deutéronomie 7:20 izy teo. De ny andininy 9 tandremo ny tenin izao fanekena izao ka araho mba hambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Zay ny lazay ny tompo, ho hambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Zay ny afatra zay apetrak'Andriamanitra amintsika. Raha tiatsika ny ho hambinina, mitandrina ny tenin'Andriamanitra isika, mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fotoana rahavavy ohatra ny misy manosika anao hanao adaladala amin'indrindra no hisedran'Andriamanitra anao hoe tena tianao ve ny ho hambinina amin'izay rehetra atao e. Aoka ho fantatrao zany. Mizaha toetra nareo Andriamanitra ho ilay teny izay voasoratra ato amin'ny Deutéronomie 7:12 andininy 4. Mizaha toetra nareo Jehovah Andriamanitra reo ahalalany na miorona amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra sy ny fananareo rehetra hianareo. Mila mihitsy tsika mini amin'iny fotoan'iny zany, miteny tahaka amin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 5:100 andininy 7:50 manao hoe anjarako Jehovah, minia mitandrina ny teninao minia mandana finiavana amin'izao vaninandro ankehitriny izao de zaraiko aminao indrisy ny maro efa tsy manana finiavana intsony anaraka ny tenin'Andriamanitra. Hoy tsara ny voasoratra ato amin'ny Matteo 4:20. Matteo 4:20 ny andininy 12 manao hoe ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna de hiamangatsika ny fitiavany maro. Noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna de hiamangatsika ny fitiavany maro. Mebe andro manalina ny ty tsy fankatoavan-dalàna manahirana le fiainana, fa de izany manam-pirofo fa tena andro farany zao. Milaza aminao aravavy ao anatin'izany tsy hijery ianao hoe iraninaza manao an'izaoko, iraninaza ohatr'izao. Tsy lozanao hitanisan'ireo zay tsy mankatoa an'Andriamanitra, fa hiteny tahaka ny Davida kosa ianao. Tanao le ao amin'ny salamo 5:20. Salamo 5:20.
hoy Davida ao amin'ny andininy 7. Ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, reo ny olona tsara laza zay sitrako indrindra. Ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, reo ny olona tsara laza zay sitrako indrindra. Reo olona zay manokana ny fiainana ho an'Andriamanitra, no amasinin'Andriamanitra, izany no ankasitrahanao, ary reny no alainao tahaka. Fa tsy ireo izay manao ny ratsy. Hoy ny tenin'ny Tompo ato amin'ny epistily 3 Jauna, 1:12 manao hoe: ry malala aza ny ratsy no alay tahaka, fa ny tsara, zay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa zay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Mila mihitsy ianao mandinika mandrakariva ny amin'ny zavatra rehetra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy manaiky hoe voataritarika fotsiny amin'izay ataon'ny olona, fa tena mamantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay atao. Raha izay ny tanterahantsika, ho hambinina amin'izay rehetra atao isika. Tsy tahotra olona ny tokony hitondra antsika, fa hoy ilay teny eo amin'ny Galatiana 1:10 hoe: ankehitriny olona va no ilako fitisa Andriamanitra, sa mbola mila sitraka amin'olona? Raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompo ny Kristy. Andriamanitra mihitsy no ataontsika zava-dehibe mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra Kristy, araka ny Kolosianina 1:12. Izy eny ny lehibe atsika, zay afaly azy eny tokony ataontsika, fa tsy hoe manara-dreny rano fotsiny izay ataon'ny olona rehetra rehetra. Manao akanjo takizao indray ny olona dia mba lasa koa manao ohatran'iny, hoe zao ny lamody, kanefa lamody izay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, raha ny marina lamody fadin'ny kristianina. Aoka tsy homenatra ianao ijoro. Ary eto arahavavy dia mba manatsidika kely aminao zay mpanjaitra, stilista, mpamorona n'ireny didin'akanjo sy ny sisa reny. Asehoy sy asongadino hoe ny maha-kristianina antsika. Alao tena mba ho hita mihitsy hoe misy olona mana-talenta amin'izany ary kristianina. Zany mba tediavin'Andriamanitra amintsika izany. Mba tsy hanara-dreny rano izay hita ny ivelany ihany tsika, ka izao zava-doza sy faharatsiana hitan'izao no ho alay tahaka, fa mba ho hita mihitsy hoe ny voninahitr'Andriamanitra no mamirapiratra eo amin'ny fiainany tsirairay. Raha vavy io, raha ohatra ka manaraka an' Jesosy Kristy tokoa isika, manaiky ny teniny, mankatoa azy, inona tsony no tokony hatahorantsika? Efa nilazainy no hoe ho hambinina amin'izay rehetra atao isika. Ho hambinina amin'izay rehetra atao. Tsy olombelona izy ka handainga, tsy mamitaka izy, azo antoka izay lazainy. Tsy atahotra isika raha toka manaiky tanteraka izay tolotsaina avy aminy. Rahavavy, averiko aminao indray lakile zany atolotr'Andriamanitra antsika izany.
angamba matahotra ery ianao hoe tô manohatra ny onja mandeha eo amin'ny fankatoavana ny tenin'ny Kristy. Kanefa ny zavatra ambarako aminao, mahatoky anie ilay ny antsotsika, mahatoky ilay ny antsotsika. Izy no tokony ankatoavitsika. Aoka tsika ahery amin'ny herin'ny fahirezany. Izy no miady amin'izay miady amintsika. Araka ilainy lazainy ao amin'ny Isaia 7:7-5 tapany farany. Izy no mandray an-tanana ny fiainatsika ary hitariako fiadanana tahaka ny ono izy. Zany eny lazay ny tompontsika, vonona mihitsy izy hitarika fiadanana ho antsika. Inona no atahorantsika? Aza manana inona na inona, netsika dia izao ihany, mankatoa any Jesosy, manome voninahitra azy. Izy no antom-pahavelomantsika, izy no antom-pisentsika. Ary dia hoy le teny eo amin'ny Daniel 12 rahavavy, zay endra amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. De ho antsony ty zanatsika ity ampahery antsika ary hiaraka hira amintsika. Norosora zafindrakoto mandroso ianao hiaraka hiritsika hoe za tsy matahotra, sa tsy zay? De atreo koa ny dinidinitsika amin'ity maraina ity. Izay narana tao tsisy hay, zavy ny saina tsy mety mandray, tsy nisy aneny navita tena, ndao re antsy le mpanolo-tsaina, tavany maro to malika tandremo, reraky ny vatana fosy fanahy, aza de ketraka andao ika hoe za tsy atahotra fanao. Tokony omeny ny tompo isan'andro, aza matahotra aza manahy, tahotra miala no za tsy matahotra za tsy manahy. Tokony omeny ny tompo isan'andro, aza matahotra aza manahy, tahotra miala no za tsy matahotra za tsy manahy. Fitapitiavany saina tenaina, kifadiwa tanzao reny saina, misy fitia ho fatsy alaina, reresy reny valaka aizagny atokona tsy sekolage, jiro sy rano enjana be, aoka tsy atahotra hanao. Tokony omeny ny tompo isan'andro, aza matahotra aza manahy, tahotra miala no za tsy matahotra za tsy manahy.
savina vita fianarana aizany miasa aizazy reo zay miasa tovizana foana foana ihany aty satria nahoana tsy ampy finona koa aza manaotra mirao tokony omena tovisanandro aza mataotra aza manatra taotra miara miara moa zatsy mataotra zatsy mana tokony omena tovisanandro aza mataotra aza manatra taotra miara miara moa zatsy mataotra zatsy mana tokony omena tovisanandro aza mataotra aza mana taotra miara miara moa zatsy mataotra zatsy mana tokony omena tovisanandro aza mataotra aza mana taotra miara miara moa zatsy mataotra zatsy mana zatsy mana Vehivavy Mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotosa sy mpanolotra Marthe, Hervée.